ry malagasy piraitan-drazana na ny Madagasikara na ho an'ny firenena rehetra izay voalaza teo tsy ho tononoiko satria izao tontolo izao valam-pariantsika efa manakaiky ny farany tokoa antolona fa mbola tsy manesy isika ko afatra manokana ho anao Andriamatoa Andry Rajoelina tsy manana safidy intsony ianao fa mila miala zao de zao. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Mazava aminao zay ko ny angatana miala ianao rehefa tsy ala ianao dia efa vonona ny mpanala anao. Faharoa ho antsika malagasy araka ny teniko teo tsy ranzo jiro irery no mamparary antsika fa eo ihany koa tsy fandriam-pahalemana eo tsy fitsinjaram-pahefana tena izy eo ny fanavakavahana eo ny tsy fananany tanora asa izany rehetrarehetra izany mila vahana fa tsy resaka ranzo jiro tsy olona incapable tsy nianatra no havita mamaha zany fa olona tena mahay noho izany mila mitady olona tena mahay tsika fa alohany hatongavana amin'izany rehefa dia tsotra fa tsy maintsy manova rafitra isika izay rafitra izay dia fahafantarako azy dia tsara miditra amin'ny repoblika vaovao tsika dia ny repoblika fahadimy. Misy taratasy narefako any amin'ny secrétaire général ny ONU izay nangataka niara-iasa amintsika fananganana io rafitra 5e repoblika io ka no angatana raha mamaly izy dia efa isaorana ianareo manamila tandrokarovozina tsy atory ianareo raha andray andraikitra ary tsy arahana fisaorana ary zao fandraisanareo ny toerana izao fa hoeto ireo herivelona rehetra ira Madagasikara miaraka amin'ny ray aman-dreniny firenena hanao ny fikonam-pirenena hananganana ny 5e repoblika. Hoela velona ry Madagasikara hitsangana ny 5e repoblika.